Titsahatra hitombo aminareo indray ry afako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Alahady 2 ny volana Aogositra 2024. Alahady farany amin'izao volana izao, alahady 2 manaraka ny Trinité. Alahady amaranantsika ny loha hevitra ny ainantsika tao anatin'ny volana manao hoe mifampahery ny mino, mifampahery ny mino. Idiran'ny tombontsika amin'ny alalan'ny salamy voalahatra izao. Andeha hitsangana ny fiangonana. Idiran'ny tombontsika manao hoe indre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalany miara-monina tahaka ny dililo tsara amin'ny loha izay mitsororoka amin'ny sombotry dia ny sombotry arona, izay mitsororoka amin'ny moro-tongotra akanjony tahaka ny ando anerimona izay milatsaka amin'ny tenombodry ziona. Fa voadidin'i Jehovah eo amin'ny fitahiana dia fitahiana ho mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra n'aiza ny an-danitro, Andriamanitra telo izahay iray ianao, Andriamanitra Ray sy Zanaka, Fanahy Masina. Ray anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ray anay amin'ny alalan'ny Fanahy Masina, ilay Andriamanitra mpampahery anay isan'andro isan'andro. Misaotra anao tokoa izahay noho ny amin'izao alahady andro tsara izao, izay andro natokanay tokoa ho tandremana manokana, satria mendrika anao Andriamanitra izao fanompona tanterahana izao, izao fiderana tanterahana izao, izao fanombezam-boninahitra anao izay tanterahana izao eto amin'ny tefitra masina natokana hivavahana aminao ity. Andriamanitra anay io mankasitraka anao indrindra ary izay ny amin'izao maraina izao, lay ny tantananao ny fiainanay, lay ny arovanao anay nandritry ny volana ka tonga amin'izao alahady farany izao zahay. Ny Tompon'Andriamanitra io ankehitriny kosa ary izay voreto andray fampaherezana vaovao aminao indray dia ny fampomfavahana rehetra tanterahana eto ho voninahitry ny nareo ihany amin'ny alalanao Jesosy Kristy ilay mpamonjy anay. Izany ny vavaka ataonay minarinao Jesosy. Amen. Petraka isika ry havako.
ny Andriamanitra tompontsika ry havako dia Andriamanitra miteny amintsika isan'andro, ary amin'izao an'io izao dia manana ny sitrapony tiany ho tanterahantsika indray izy. Koa ianao ary izao ny sitrapon'Andriamanitra tiany ho tanterahantsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe mihainoa ianareo ry marenina ary mijery ry jamba mba hahita. Mijery dia ho vovonjy ianareo ry vazantany rehetra, fa izao no Andriamanitra ka tsy misy hafa ho Jehova. Amen. Andeha isika hivavaka hifona amin'ny Tompo izao. Vavaka isika. Andriamanitra anay io, ankehitriny izay dia manondrika ny lohanay eto anatrehanao. Mahatsiaro ny fahotanay. Mandinika ny tenanay izahay. Lay tenanay marefo, lay tenanay bitika, lay tenanay tsy mahavita inon'inona akory. Lay tenanay mila ny fampaherezanao isan'andro, nefa mbola tsy nahatanteraka ny sitraponao, sy mbola niezaka azy izay tsy hanao izany tamin'ny lasanay. Andriamanitra tia anay nefa ianao, Andriamanitra mpamindra fo aminay nefa ianao, ary isan'andro san'andro ianao dia manatanteraka izany arak'izany fitiavanao lehibe izany. Fa izahay no tsy nahatsiaro izany. Izahay no manapaka ny fifandraisana aminao indraindray na matetika aza. Ny Tompo Andriamanitra io, tsy nihaino anao izahay, tsy nijery anao izahay. Ankehitriny ary Tompo, amin'izao alahady izao dia hifona anay renydretreny, ary amin'ny ho avy izahay dia ezaka fatratra ny amin'ny fanarahana ny sitraponao. Mino izay fa hainao Jesosy Kristy, lay mpihaino vavaka isan'andro san'andro, no hiaino anay indray amin'ity maraina ity. Koa mamelana ny helokay Tompo, amin'ny anaranao irery ihany. Amen.
Andriamanitra mihaino vavaka ny andriamantsika ry havako, ary Andriamanitra mamela heloko izy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Koa andeha hitsangana ny fiangonana izao, andray ny famelan-keloka avy amin'ny Tompo. Raisa amin'ny finoana ry havako ny famelan-keloka izay omeny Tompo antsika manao hoe: ary tonga izy ka nitory teny soa, mahafaly, milaza fihavanana taminareo izay lavitra ary fihavanana tamin'ny akaiky koa. Fa izy no ananantsika rotota fanatonana amin'ny fanahy iray ho any amin'ny ray. Voavela ny helokareo noho ny anarany masina. Alleluia. Amen. Ny olona voavela heloka ry havako dia samy manambara ny finoany eo anatrehany namany sy eo anatrehan'Andriamanitra. Ka andeha amin'ity anio ity ny fanekem-pinoana apôstôlika no imbonantsika rehetra manao hoe: mino n'Andriamanitra ray sy to mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy janalay tokana tompontsika, izay nitoritorona tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijara raha nanapaka Pôntio Pilato, nimbona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray sy to, avy any ny havia ny tsara, ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloko, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Tonga amin'ny fotoantsika ry havako amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora izao. Koa andeha hitsangana avokoa ny ankizy sy ny tanora rehetra eto amin'ny fiangonana, ary ny hira voalahatra no andeha ho iraintsika. Ivavaka isika. Jesosy tonga ny fotoana izay
ahafahany ny ankizy sy ny tanora eto amin'ny fiangonana iaino ny teninao, iaino ny afatra avy aminao, dia sokafo ny fon'izy ireo mba handray izany tokoa ka hamobe ho azy sy ho an'ny hafa. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Hipetraka ianareo. Ny tenin'Andriamanitra akana fampianarana afatra ho an'ny ankizy sy ny tanora amin'ity ity dia ny tantara faharoa toko 7:70 ka ny 1:120 ary tsy ny 1:120 rehetra aza fa erian'ny tapany farany indrindra. Manomboka eo amin'ilay hoe mahereza ka mahefa. Tantara faharoa toko 7:70 ka ny 1:120 tapany farany indrindra no akana afatra ho an'ny ankizy sy ny tanora izao. Rehefa mahita ianareo rehetra andeha isika hiara-maka izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe mahereza ka mahefa ary Jehovah ny omba izay tsara. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no akana fampaherezana ho anareo. Ny teny hoe mahereza moa ankehitriny ny ainantsika nandritra ny volana teto anivon'ny fiangonana sy teto anivon'ny FJKM Ray Manontolo. Asa ratsaronareo ankizy sy ny tanora eny amin'ny fiarahamonina eny fa toa lasa teny mandraborabo ny hoe mahereza. Tsaronareo ve rehefa mba misy zavatra kely tsy vitanao na tsy nahomby kely tamin'ny fiainana dia hoy izy ny sasany hoe dia omena ny seza ny mahereza na omenanao ny mahereza. Toa teny mandraborabo, teny maneso. Fa ny eto amin'ny soratra masina izao no jerentsika fa ny teny hoe mahereza dia teny famporisihana anao mba ampiasa ireto fitaovana nomen'Andriamanitra reto. Ny mahereza dia teny amporisihana anao ampiasa ireto fitaovana nomen'Andriamanitra reto: ny saina, ny vatana, ny fanahy, ny fo. Rehefa tenen'ny olona izany hoe mahereza dia ampiasaina ireo, ampiasaina ireo fitaovana ireo. Rehefa miasa avokoa ireo, izay ianao vao mahazo hery. Rehefa miasa avokoa ireo, izay ianao vao mahazo hery, sy manana hery. Ho an'ny mpianatra rehetra izao, satria efa hiditra izao ny mpianatra ary mino aho fa ny ankizy sy ny tanora rehetra dia mpianatra avokoa. Ampiasao ny sainao, mianara lesona, manaova enti-mody na mamorona fanazaran-tsaina, exercice ho ianareo ho anao manokana. Ampiasaina tsara ny saina, mamorona kilalao atao ny ankizy fa tsy mianana fotsiny amin'ny kilalao efa misy amin'ny karazana jeux vidéo isan-karazany, midongy dessin animé midada sy neny sy ny sisa, fa mamorona zavatra atao ny saina mba hananany hery tsara. Ampiasao ny vatana, manaova fanatanjahantena, miazakazaka, manao baolina. Ampiasaina toy izany ny vatana. Mandeha tongotra, fa tsy ny hoe manana fiara ny dada sy neny dia mandeha fiara lava na ho aiza na ho aiza. Ampiasaina ny vatana. Ampiasaina ny fanahy, mamaky tenin'Andriamanitra, miano tenin'Andriamanitra, mivavaha amin'Andriamanitra na ny an-trano alohan'ny sakafo, alohan'ny hianatra, alohan'ny hainga any an-trano raha hianatra. Amin'ny fotoana rehetra dia ampiasaina ny fanahy. Na eny an-dalana koa dia afaka mivavaka, na any am-pianarana maika fahaty am-piangonana. Ampiasao ny fo. Ahoana ny fampiasana ny fo? Ampiasaina ny fo. Tiavo Andriamanitra, tiavo dada sy neny, tiavo zoky, tiavo zandry, tiavo ny namana, tiavo ny olona rehetra, mahaiza mizara rehefa manana. Izany ny fampiasana ny fo mba ho salama tsara izy. Raha ataonao sy raha ataonareo ankizy sy tanora izany rehetra izany dia ho vitanao tsara izay asain'Andriamanitra atao ary vao maika ampiny ianao.
Zay no mahatanteraka n'la tenin'Andriamanitra rehetra izay nivakitsika teo manao hoe maherezaka mahefa ary Jehova ny omba izay tsara. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Vavaka isika. Jesosy zany ny teny izay nomenao an'ny ankizy sy ny tanora eto amin'ny fiangonana mba hahafahan'izy ireo hahery tokoa, nefa tsy mahery fotsiny amin'izao raha tsy ampiasaina ny vatana, ny saina, ny fanahy, ny fo, mba hahafahana mahazo hery tsara ka mahavita izay rehetra atao, ary izay rehetra miasa tsara sy mahavita tsara toy izany dia vao maika ampiana ao Andriamanitra. Amin'ny arinao Jesosy no hahafahanay mivavaka toy izany. Amen. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao fa mbola omenao izao fotoana izao izahay ahafahana iaino sy hamaky ny teninao. Hiasa mitondra ny teny anie ianao ka hitantana azy, ary ny mpiaino kosa ahatsapa marina tokoa fa tokony hifampahery. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Iaraka hamaky sy iain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha. Bokin'ny tantara faharoa, toko 7:10, andinin'ny 9 hatramin'ny 11. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tany Jerosalema koa no nanendreny Josafata ny sasany tamin'ny Levita sy ny mpisorona ary ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny Israely ho amin'ny fitsaran'i Jehova sy ny adiny olona. Fa efa tafaverina tany Jerosalema izy tamin'izay, ka dia nandidy azy hoe izao no ataonareo amin'ny fahatahorana an'i Jehova sy amin'ny fahamarinana ary amin'ny fo mahitsy. Na inona no ady avy amin'ny rahalahinareo izay monina amin'ny tanànany, na amin'ny mahafaty aina, na ny amin'ny hevitry ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika samihafa, dia anaro izy mba tsy ho meloka amin'i Jehova. Fandrao hiaran'ny fahatezerana ianareo sy ny rahalahinareo, izany no ataovy dia tsy ho meloka ianareo. Arindro Amaria mpisorona be no lehibeinareo amin'ny raharahan'i Jehova rehetra, ary Zebadia zanak' Ismaela mpanapaka ny taranak'i Joda ho lehibeinareo amin'ny raharahan'ny mpanjaka rehetra kosa. Ary ny Levita no mpife hanampy anareo, mahereza ka mahefa, ary Jehova ny omba izay tsara. Ho toizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Matio toko 9:20, andiny 15 ka hatramin'ny 20. Ary hofaranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Tesalonianina voalohany toko 5, andiny 12 ka hatramin'ny 15. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha manota aminao ny rahalahinao dia makanesany aminy, ka rehefa mitokana ianareo roalahy dia asehoy azy ny fahadisoany. Raha miaino anao izy dia efa azonao ny rahalahinao, fa raha tsy miaino anao kosa izy dia ento miaraka aminao ny olona iray na roa, mba voaorina mafy avokoa ny teny rehetra amin'ny tenin'ny vavolombelona 2 na 3.
ary raha tsy mety miaino ireo izy dia ambarao amin'ny fiangonana, ary raha tsy mety miain'ny fiangonana koa izy dia aoka ataonao ho tahaka ny jentilisa sy ny mpamory rehetra izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezanareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezana any an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na amin'inona ka hangataka izany, dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza no angonany roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Ary mangataka aminareo izahay rahalahy, mba ekenareo izay mikely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny tompo ary mananatra anareo, ary mba ho ajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy noho ny asany, mihavana tsara. Ary mananatra anareo izahay rahalahy, anaro izay tsy mitoetra tsara, omeo tokony malemy saina, ampaherezo ny reraka, mandefera amin'ny olona rehetra. Tandremo mba tsy hisy amaly ratsy olona, fa mieza mandrakariva hitady izay tsara na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. Amen. Ny fanahin'ny tompo aneriavana mbola anafana sy anatanjaka ny finoantsika tokoa amin'ny alalan'izao afatr'Andriamanitra mamarana ny volana Aogositra izao. Mbola ampitombona ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Anterina ry havana fiarabanantsika tonga soa indray rehefa avy niala sasatra nanatanteraka ny adidy samihafa tao anatin'izany fotoam-pialan-tsasatra izany. Filazantsara ka ny Matthieu 7:20 manomboka eo amin'ny 10:10 hatramin'ny 20 no anovozantsika ny afatr'Andriamanitra amin'ity fotoana ity. Raha nanaraka ny vaky teny teo isika dia mora tazana ny fifandraisandreo perikopa anankitelo, ny fampaherezana antsika fiangonana mba hiatrika ny disadisa mpiaramonina. Ao amin'ny testamenta taloha ny tantara faharoa manoritra ny amin'izany. Filazantsara manoloana antsika ny Matthieu 7:20 milaza indrindra ny amin'izay tokony atao ny amin'izay. Ary ny Tesalonianina 1:5 dia mbola manantitrantitra ny amin'izany indrindra koa. Matthieu 7:20 hatramin'ny 20. Raha ny Baiboly manontolo dia tena miresaka ny amin'ny atao hoe disadisa mpiaramonina izy. Amin'ny ilany anankiray dia ambarany soratra masina fa misy paikady
misy fomba azahoana misoroka tsara n'izany atao hoe disadisa mpiaramonina izany. Santiona ny fantatsika ny Salamo 4:4 hoy ny soratra masina manao hoe tezera fa aza manota mieritrereto eo ampandrinao ka mangina. Mbola any amin'ny Efesiana toen'izay koa manao hoe aza tao tratry ny masandro miletika ny fahatezeranao. Ao amin'ny filazantsara araka ny Luka ny toko 9:30. Ahoana ny soroana ny disadisa tsy hitranga. Anisan'ny filazan'ny tompo manao hoe zay tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa. Rehefa tsy tianao ny bokasian-tanana aza mikasy tanan'olona tahak'izay. Ny zavatra fahatelo dia akoatra ny Tesalonianina teo fantatsika tsara ny voalazan'ny Paoly amin'ny Romanina toko 12:15 manao hoe raha azo atao dia atao izay hiavananao amin'ny olona rehetra. Izany ny fisoroana ny disadisa ry havana, manaova ezaka hiavanana amin'ny olona rehetra fa tsy manaova ezaka hiadina amin'ny olona rehetra. Ny faharoa ao amin'ny Baiboly dia misy toromarika ny hoe ahoana kosa ary no hiatrehana ny disadisa mpiaramonina raha mitrango izany. Ireo perikopa telo sosina nambara tamintsika hatrany am-piandohana dia ahitana ny hoe raha miseho ny disadisa mpiaramonina ahoana ny fiatrehana n'izany. Anankiray amin'ireo ity manoloana antsika ity. Mifampahery amin'izany zavatra tena sarotra tanterahan'izany sika ry havana. Ampaherezany sika manoloana ny disadisa mitranga ao atokantrano, ao amin'ny fianakaviana, ao amin'ny fiara miasa, ny amin'ny toeram-piasana, eny amin'ny fiarahamonina, naiza naiza. Misy disadisa ve? Indro ary ny toromarika anankitelo mampahery antsika ny amin'izany fiatrehana ny disadisa mpiarahamonina izany. Ny voalohany dia ny hoe manatona. Ao amin'ny 9:10 hatramin'ny 7:20. Ny faharoa dia ny hoe miara-mivavaka. Eo amin'ny 9:20 sy ny 7:20. Ary ny fahatelo ny 9:20 Jesosy Kristy no jereo. Mifampahery eo ampiatrehana ny disadisa mpiarahamonina isika. Manatona. Misy toromarika misy dingana vitsivitsy ao anatin'izany. Eto aloha tsy hoe mifanatona fa ahoana hoy ny soratra masina. Ndeha verenana vakiana amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary raha manota aminao ny rahalanao dia mankanesa ny aminy ka rehefa mitokana ianareo lahy dia aseho azy ny fahadisoany. Raha miainanao izy dia efa azonao ny rahalanao. Zay ny dingana voalohany. Dingana faharoa raha tsy miaina izy dia ento miaraka aminao ny vavolombelona raina roa. Raha miaina ireo izy dia samy afaka. Raha tsy mbola miaino izy dia ento eo anatrehan'ny fiangonana. Raha tsy miaino ny fiangonana izy dia ataovy toy ny mpamorietra sy ny jentilisa. Izay no dingana voalohany. Manatona. Izany hoe mankanesa any amin'ilay nanohitohina anao. Mankanesa any amin'ilay nampitondra fangirifirina anao. Mankanesa any amin'ilay nanao fahadisoana taminao. Tena mifamadika amin'izay andrasan'ny olona mihitsy izany. Ny olombelona dia hoe ndana mifona ny aminy. Tsy izay moa. Dany ianao mifona amin'ny dada fa izy ny ray aman-dreny foana dia midokony ery ianao. Tsy fona. Ndana ianao mifona amin'ny bebe fa tsy nety ny zavatra nataonao. Za tsy fona. Fa tsy ilay disoka iny mila manatona fa i bebe na i dada no mila manatona. Nanaka nampalahelo any nataonao. Manatona anao. Izany ry havana ny filazantsara. Ahoana moa ny fiarahamonina manaraka an'izany ve sika ankoatran'izay ohatra ny lazaina teo. Indray dia efa ampiasaina ny fitaovan-tserasera samihafa. Alefako ny SMS. Raha mba azy. Ianao moa no natao ohatr'izany dia ahoana. Na dia mpivady azy
samy ny ampiasana vao mifanoratra misy ve zany fantatro fa misy zany inona koa antson-tariby andaniana fahana be dehibe mihitsy ny resaka mbavesatra mahomby ve zany taratasy lava be mailina lava be mitondra vokatra inony zany inona koa indraindray tamin'ny fahataolo dia na amin'izao vanim-potoana izao ary dia mety misy mbola miteny hoe ataovy tonga ny apodi-tsofiny tena fiainan'ny fiarahamonina taloha zany ataovy tonga ny apodi-tsofiny fa zao tena tezitra taminy a tondra inony zany ary sasany indray dia ny hoe samy maka ho azy alao zay samyzao fa zao ny mampilamina tena ny milamina tokoa ve raha sendra mifaneny eo an-dalantsara ny ampiasany milamina ve raha samy maka ho azy miheverina fahaolana ary ny tena loza mitady ny rarina ny fitsarana dia tonga miteny mandratra hoe ampiakary fa zay manaraka tsy filazantsara zany driava manatony ilay nanao fahadisoana ary dia resa ho amin'ny fahadisoany raha manaiky izy samy vita ny raha tsy manaiky izy entsoy olona roa raina roa ary rehefa mbola tsy manaiky izy ento amin'ny fiangonana tsy misy resaka fitsarana mihitsy ao na iray azy inona moa midika ny hoe atao fotoany jentilisa sy ny mpamorietra izy andraso ny fibebahany ary raha azo atao torio ny filazantsara izy zay ny filazantsara ry havana tadidio a fa Jesosy Kristy dia ny rahan'Andriamanitra anatona antsika mpanota tonga teo amin'ny fahafatesany tamin'ny azo fijaliana mba hanamarinana antsika nanao ny fahadisoana izay ny filazantsara ny nahatsiaro fa nisy fahadisoana natao no tonga manatona ilay nanao fahadisoana atomboy amin'izany ny fiarahantsika monina raha mbola tsy niananao zany izay no andrasana tsy miandry olona ifona fa manatona zay nanao fahadisoana ihany ny filazantsara ry havana tahaka ny Kristy nanaiky iran'Andriamanitra anatona ny mpanota ny faharoa amin'ny andin'ny 7 sy 8 mitoy ihany ny raharaha rehefa vita ny dingana an-dalana eo ny soratra masina dia zao nambaran'ny tompo ana hoe lazaiko aminareo marina tokoa na inona fehezanareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezana ny an-danitra ary na inona vanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana ny an-danitra ary lazaiko aminareo koa raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na amin'inona angataka izany dia ho azo ny avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany miaraha mivavaka tsy vitany sain'olombelona potolo ny fifamelana fa tsy maintsy tovanana fiaraha-mivavaka izany raha vita izay fampirarahana fifanatona sy ny dingana samihafa tsy maintsy misy fiaraha-mivavaka hoy ny voambolana eto manao hoe mifanaiky dikan'io dia hoe mitovy tadin-dokanga mampitovy tadin-dokanga tena miray hevitra miombon-kevitra ary koa ny hoe mifanaraka finiavana ifanaraka finiavaka ampitovy tadin-dokanga ndao hiara hivavaka tsy hoe vita ny fionana dia iny ary fa samy vita dia mifandray tanana mipilalao elosorosa roso telo tsia misy vavaka ao tsy vitany hoe ay dia eny ary fa diso ah mamelanao a tsia ampitovio ny tadokanga miara mitraka amin'ny tompo mba hivavaka fampahery amin'izany koa isika mba hatanteraka ny fandrindrana ny disadisa ry havana malala indraindray ao anatin'ny fandravonana ny tsy fifanarahana raha mifanatona tokoa ny andany sy ny akilana ka hiteny hoe na ho ary hivavaka isika
indrindra ohatra nytereko masaka fotsiny izy mbola mivotovoto kely ato ndrendreny hoe vavalo ianao dia rehefa aveo a mivavaka eo avele anankiray tsy mivavaka akory dina nydikany tsy mitovy ny tadindokanga anankiray moa dia mamalibotana fotsy zao za tsy hivavaka mitovy tsy tonga amin'ny dingana anankiray izay ampianarin'ny tompo izany driavana misy koa fiteny mpitandrina mpiara-miasa manao hoe rehefa mamangy ny mpitandrina ny mpianaka amin'ny finoana dia mahagaga fa ianao vangila ihany mbola asain'ny mivavaka ataovy mitovy ny tandokanga mba mivavaka ianao dia mivavaka pastera avy eo ho ny soratra masina ry havana antso famitiana indrindra izany fizarana faharoa izany manao hoe amin'ny anaran'ny tompo koa mifaneke eloka ianareo ary mifampivavah mba ho sitrana ianareo ny Jakoba 5:9 mifaneke eloka ianareo ary mifampivavah mba ho sitrana ianareo. Ny fahatelo dia antin-tsoratra masina tena mahafantanantsika fiangonana indrindra rehefa vitsivitsy ny mpiangona. Hoy ny tompo mamarana izao perikopa izao amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa na aiza no iangonan'androa na telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Misintona ny fosin'ny saina ary masontsika i Jesosy raha miteny izao andiny tsoratra masina anankiray izao ao afovoany aho hoy ny tompo. Fiaraha-mivavaka ijoroan'ny tompo ao afovoany kanefa tsy fiaraha-mivavaka ihany no tiany holazaina amin'izany fa manambara indrindra ny fanehoan'Andriamanitra fanehoan'i Jesosy Kristy ny fahefany eo afovoany ny fiangonana mivory amin'ny anarany naiza naiza. Ny fanapahan-kevitra rehetra sy ny atao rehetra dia ivo ao amin'i Jesosy Kristy avokoa, ifanaraka amin'ny sitrapon'i Jesosy Kristy avokoa. Izay no hoe ao afovoany ao. Rehefa mandinika ny soratra masina isika ry havana ao amin'ny testamenta taloha rehefa niainga ny zanak'Israely avy any Egypta dia nodidian'Andriamanitra apetraka tao afovoany ny taberna kely homarika ny fanatrehan'Andriamanitra. Rehefa natolotr'Andriamanitra ny didi folo amin'ny Exodosy 2:20 dia nametraka teny Andriamanitra manao hoe manaova alitara tsy anaovana fanatitra ihany fa eo koa no hanorako fitahiana. Eo afovoany Andriamanitra tsy mitari-dalana amin'ny alalany fisian'ny taberna kely ihany fa mitondra fitahiana koa. Zay ny ao amin'ny testamenta taloha. Fa raha manakaiky kokoa isika ny amin'ny Jesosy Kristy fa ho teraka izy milaza fiangana dia tao afovoany voadidina lamban-jaza ary afovoan'i Josefa sy Maria. Raha baolina kitra ihany resantsika fa nalazalaza zany tatoato dia toeran'ny fiangana zany. Eo no manomboka ny fiainam-baovao, ny fahaterahan'i Kristy. Mety gaga isika ny hoe maninona nisy raha 7:20 fampatsevana hoe Jesosy Kristy eo afovoany fiangana ny fiainam-baovao ho antsika. Jesosy Kristy ho anivon'ny fiangonana tahaka ny Jesosy teo anivon'ny Josefa sy Maria voadidina lamban-jaza dia fiangana ny famonjena, tantaram-pamonjena misokatra vaovao indray. Fa inona koa no mbola toyiny tamin'ny fahazazany 12 taona i Jesosy dia teo afovoan'ny raby nahagaga ny fanontaniana nataony tena misy fahefana. Izany Jesosy Kristy teo afovoany mametraka ny fahefan'ny teny Jesosy raha mijoro eo afovoan'ny fiangonana 2 na 3. Ary sika izao mihoatra amin'izany fa mbola aiza koa teo amin'ny hazo fijaliana teo afovoany Jesosy nampiombona ka ny teny manao hoe raha vehivavy indro ny zanakao indro ny reninao. Fampiombonana Jesosy Kristy eo afovoan'ny Maria sy Jaona ilay mpianatra ty azy. Fa amin'ny fitsanganana amin'ny maty dia niditra teo afovoan'ny mpianatra
tao anatin'ny orosy ny tahotra i Jesosy nanonona fiadanana. Raha eo avoany Jesosy tsy hoe miara-mivavaka fotsiny ao avoany fa te hanonona fiadanana ho antsika koa izy. Ary any amin'ny Apokalipsy rehefa milaza ny fahatanterany teny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny Jerosalema vaovao sy ny fisian'ny fiainana ankoatra izao hita izao, ny soratra masina dia milaza fa ilay zanak'ondry novonoina dia eo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny loholona, hoy ny soratra masina ao Apokalipsy 5:5. Fanantenany zany ry havana. Raha ambara ny soratra masina hoe naiza iangonandroana telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho, dia milaza foto-kevitra lehibe sy manan-karena ao amin'ny Baiboly zany. Jesosy Kristy mitari-dalana tahaka ny fomban'Andriamanitra ny zanak'Israely tany anefitra tamin'ny alalan'ny tabernakely. Jesosy Kristy eo afovoany manonona fitahiana. Jesosy Kristy fanombohana fiainana vaovao. Jesosy Kristy mandravina fihavanana. Jesosy Kristy ilay manonona fiadanana ho an'ny feno tahotra. Jesosy Kristy ilay manome fanantenana ny amin'ny mandrakizay. Eo afovoan'ny fiangonana mivory amin'ny anaran'i Jesosy. Indray dia taratra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ny hoe ohatrany tsy mivavaka mihitsy fa tsy hitako tao ihany. Mety ho pastera ve? Mety ilay olona tiana andriza kasakasainao ve? Mety ho ihany ve? Ohatrany tsy mivavaka mihitsy. Diso zany. Eo afovoan'i Jesosy. Naiza iangonandroa na telo amin'ny anarany. Ohatrany tsy tena mivavaka raha tsy ao amin'ilay fiangonana mahazatra. Diso zany. Naiza na tany Faradofay ianao, na tany Mahajanga ianao, na tany Morontsiraka ianao, na taiza toy rehefa vakansa laza nandeha ranoany dia iny dia tsy nivavaka koa mamangy fiangonana. Naiza iangonandroa na telo amin'ny anarako ao afovoany ao. Ivo ny fiainam-piangonana i Jesosy, tsy ny hevitry ny matanjaka, tsy ny isa be dia be, tsy ny foto-kevitry ny rafitra no mahafiangonana ny fiangonana fa Jesosy eo afovoany. Araka ilay FBDB no tany saina teo. Ry havana malala rehetra ao ny tompo, naiza ho ny tompo. Misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia ao afovoany ao. Ireo dingana telo ny fandravona disadisa, ny fampahelezantsika tamin'ity fotoana ity dia ny hoe misy ve ny disadisa manatona aza miandrina anao fahadisoana hivona. Misy ve ny disadisa toy izo amin'ny fiaraha-mivavaka ny fampihavana efa vita. Misy ve ny disadisa Jesosy Kristy eo afovoany no jereo. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ndeha vavaka sika ry havako. Andriamanitra anay eo misy ohatranao indrindra izay. Ny amin'ny teninao izay nampitondrainao ny mpanomponao tamin'izao alahady marain'izao ho famelombelomana ny fananay sy ny momba anay manontolo indray. Teninao izay mampihiratra ny masom-pananay, manetsika ny momba anay manontolo mba hahafahanay misoroka ny disadisa mba tsy hitranga. Fa manomana anay koa raha toka mitranga eo amin'ny fiainanay zany mba hahafahanay miatrika azy. Tokony Andriamanitra eo ny afatra nomenao anay anie dia mba hahafahanay mitondra tena tsara tokoa eo anatrehanao, ny hahafahanay manatona raha toka misy ny disadisa, indrindra na tsy diso aza izahay dia anatona izay nanao fahadisoana, ampahery azy hitondra azy ao aminao Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny filazantsaranao. Ahafahanay miara mivavaka mandrakariva eo amin'ny fiainanay satria zava-dehibe tokoa zany. Fa ao anatin'izany no anananay finiavana mba hahafahana mamaha ny olana, ary izany indrindra ny sitraka ao Andriamanitra. Fa afatra koa no
mbola laza taminay ny hijerenay anao Jesoa, ianao Jesoa lay eo afovoany, ianao Jesoa lay herinay, lay tanjakay, satria ao aminao ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Ary izay tianao Jesoa ihany no tanterahanay ao amin'ny fiainanay. Jesoa mbo eo afovoanay hatrany ianao amin'ny fiainanay manontolo, satria raha tsy manaiky ianao eo afovoany zahay dia ho mandeha ila ny fiainanay ka tsy ho tody amin'izay ikendrenao azy. Ankehitriny izay Tompo dia manana teraka vavaka fangatahana eto anatrehanao indray. Mivavaka tokoa izay ho amin'ireo izay rehetra avy niala sasatra, naka hery vaovao indray, hitrehana ny fanompona eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny ankohonana sy ny fianakaviana, ny asa, fiarahamonina. Tonona manokana amin'izany ray aman-dreny mpitandrina mianakavy ny amin'ny fiatrehana ny asa eto amin'ny fiangonana indray, izay asa sarotra sy mafy tokoa izany, nefa dia tsy maintsy atsoroana, tanterahana noho ny aminao Jesoa lay nifidy sy maniraka mampiasa anay. Ho an'ireo rehetra izay avy niala sasatra rehetra dia ianao no omba azy ireny mba hahafahany manatanteraka asa tsara mihoatra noho izay vita hatramin'izay, satria tsy namana izay memotra izahay. Mivavaka izahay ho an'ireo namanay izay tratrany tsy fahasalamana ankehitriny, naiza toerana misy azy ireny, ary dia tsaronay manokana ny biraon'ny fiangonana izay misy tsy salama entina mbavaka eto. Ianao Jesosy Kristy ilay mpanasitrana ny olona rehetra no hijery azy manokana, ary izay fiangonana rehetra dia ahatsiaro izany mpanomponao izany. Mampahery ny ankohonana sy ny fianakaviana ihany koa ianao. Mivavaka izay Jesoa, entina mbavaka hatrany ny fampidirana ny mpianatra, satria mbola maro izao ny mpianatra mbola tsy tafiditra an-tsekoly noho ny amin'ny fahafahany ray aman-dreny izay tsy manana no entina anatanterahana izany. Dia ao aminao Jesoa lay eo afovoany izy ireo, satria tompon'ny hery rehetra, ny fahefana rehetra tokoa ianao, ary dia anampy azy ireo ianao Andriamanitra amin'ny hevitra sy tetika rehetra, ahafahana manatanteraka izany fampidirana ny mpianatra izany. Mivavaka hatrany izay ho an'ny fiangonana izay manana hery vaovao indray izao amin'ny hatrehanay no avy, vokatr'ireo fifidianana maro samihafa izay no tanterahana. Inoana efa sitraponao Andriamanitra izany, ary dia anana ny fiangonana rehetra ny herinao Jesosy Kristy amin'ny fiatrehanay ny fiainanay manontolo. Mivavaka hatrany izay ho an'ny firenena, eo re mpitondra entinay mbavaka manokana ny ezaka tsara tanterahan'izy ireo eto amin'ity firenena ity, ary dia izany ezaka tsara izany no anitsana ny faharatsiana maro samihafa izay mbola raiky tapisaka amin'izy ireny ihany koa, izay vahoakanao indrindrindra izay fiangonana dia atsiaro ambavaka azy ireny mandraka rifa. I Jesosy Kristy Tomponay eo, maro dia maro ny tiana haingatana eto anatrehanao, nefa noho ny fahafoizan'ny fisainanay dia anambarana izany lay vavaka tsara indrindra nampianaranao ny mpianatra ao faizay, manao hoe ranaiza ny an-danitra, ho masina anie ny naranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ity an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo n'io izay nasaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanao izay eloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafana amin'ny ratsy, ho anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
raisoa amin'ny finoana nitsodrano atolotra amin'ny anaran'ny tompo hitahianareo any ny tompo ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavina aminareo ny tompo amindra fo aminareo anandratra ny tavina aminareo ny tompo anome anareo fiadanana mandiana amin'ny fifalian'ny tompontsika amen. ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.